Tombona ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fijaliana mody satroboninahitra. Fijaliana tonga satroboninahitra. Zany no misongadina eto amin'ity nofinainantsika an'ity ny bokin'ny Petera voalohany toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 4. Fijaliana tonga satroboninahitra. Ao anatin'ireo afatrafatra nataon'ny Petera apôstôly ho an'ireo sokajin'olona samihafa fa izay ao ireo ho an'ny sokajina loholona, ao ny amin'ireo sokajina tanora, ao ny amin'ireo sokajina olona maro samihafa. Dia indro manafatra ho an'ireo loholona amin'ny fiangonana Melipatra maneran'izao tontolo izao i Petera apôstôly, hanaka ny lalan'ny fanompoana izay nizorany, dia ny lalan'ny fijaliana zany. Eto i Petera dia mijoro ho tahaka ny loholona nandalo ny fijaliana, ka mijoro vavolombelon'i Kristy, milaza fa nahita ny fijalian'i Kristy. Ny antsoina hoe fijalian'i Kristy eto dia izay lalana fiaretan'i Kristy rehetra fony izy tetỳ amin'izao tontolo izao, hatramin'ny lalan'ny azo fijaliana. Dia izany koa no narahan'i Petera ka ambarany fa andraisana valim-pity any aparany, andraisana tambo lehibe, dia ny satroboninahitra fiainana izany. Ampahatsahivina nefany fa ny antsoina hoe fijalian'ny mino dia tsy ny fiaretana ara-batana na ara-mofo fotsiny ihany, fa ny amin'ny fiaretana amin'ny toe-panahy entina manompo. Hitantsika eto ny amin'ny zara fanompoana, ny amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra, hanao izany tsy amin'ny faneriterena fa amin'ny faharipo, amin'ny fahalemem-panahy, hanao izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia indro ampitandremina fatratra ireo loholona mba tsy hiroboka ao anatin'ny lalan'ny fanjakazakana amin'ny fiandrasana ny ondry, tsy ho tia arena maloto, eny ho fianarana ho an'ny ondry mihitsy. Tahaka ny Petera loholona izay nianatra tao amin'ny Kristy no ampianarany ihany koa ireto loholona ireto ny fiainan'ny fanompoana sy ny lalan'ny Kristy, mba ho ampianarina ireo ondrin'Andriamanitra mpanaradia rehetra dia ny fiangonana izany. Riavako malala ho amin'ny Tompo, tamby lehibe dia ny satroboninahitra tsy mety ho simba no omena izay maharitra eo anatrehan'ny ny anjara fiandrasan'ondry, izay maharitra amin'ny fanompoana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka na mandalo aza ny fijaliana sy ny fahoriana sy ny fizahan-toetra, dia omena azy kosa ny satroboninahitra tsy mety simba. Manamafy izay efa voalaza eo amin'ny toko 4 ny andininy 13 ihany, ity ambarany Petera ity manao hoe: fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Zany hoe izay miara-miaritra amin'ny Kristy, izay miara-mijaly amin'ny Kristy no hiara-manamboninahitra aminy handray ny satroboninahitra tsy mety simba. Miavaka arak'izany ny fanompon'ny mino, ny fanompon'ny mpanompon'Andriamanitra
mijoro vavolombelon'ny Kristy amin'ny fiaretany, amin'ny fijalian'ny Kristy, ary dia mitondra ny ondrin'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'ny tena, tsy amin'ny fitedavana ny tombontsoa manokana ho an'ny tena, tsy amin'izay fampiasana ny antsona amin'ny voambolana hoe trafic d'influence, fa tena hitodika amin'ny Kristy ilay fenitra maniraka antsika ho amin'ny fanompona. Andao ary avako mahereza hatrany amin'ny fanompona izay efa niantson'Andriamanitra, izay efa nividianan'ny Tompo antsika, fa mampahery antsika ihany koa mba hihevitra mandrakariva ny fanompona araka ny sitrapona Andriamanitra, ny fanompona nataon'ny Kristy izay tsy nitady ny ho azy no fenitra arahany izay hanompo an'i Kristy rehetra ihany koa. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao zay Jesosy ny amin'ilay fanoloran-tena lehibe sy sarobidy nataonao teny amin'ny hazo fijaliana, tonga fanafahana ho an'ny maro. Ary ndreto izay ankehitriny manavao ny fanoloran-tenanay mba hanompo anao marina tokoa, ka hiambina ny ondrina ho Andriamanitra tsy amin'ny faneriterena fa amin'ny fahalemem-panahy. Matsiaro ambavaka manokana izay ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra, ireo mpitandrina rehetra, ireo evanjelistra rehetra izay nirahanao hitoro ny filazantsaranao ka mitandrina ny ondrinao Andriamanitra. Ianao Tompo hiaro azy ireny, ianao hihevitra azy ireny, ianao no hanorotra ny lalana izorany mandrakariva andehanany amin'ny sitrapona. Fa mivavaka ihany koa izay amin'ity andro anio ity ho an'ireo firenena marobe izay tsy mbola mahalalana Andriamanitra, izay tsy mahafantatra ny famonjenao, ho an'ireo olona maro izay mbola tsy mandray ny filazantsaranao. Tompo, ianao hiasa araka ny fombanao, andraisan'izy ireny ny teny tsara dia ny teny ny fahamarinana avy aminao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany mivavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.